Ijana anatin'ny lafim-baovao ara-politika hatrany moa isika ao anatin'izay sehatra ara-politika izay moa dia isany andrasany maro hatrany ny fampihavana pirenena izay tanterahan'ny FFKM atao anatin'ny fankalazana ny Pentecosta iny indrindra ary dia nisy ny afatra izay nataony ny mpitarika ny FFKM afatra izay niompana indrindra moa amin'ny fampiarana ny 4F. Faindohan-draharaha hatrany ny fampihavana pirenena araka ny afatra Pentecosta navoaka ny filoham-piangonana efatra ao amin'ny FFKM. Fampihavana pirenena araka ireo asa ifantanterahana izay mifototra amin'ny fekekeloka, fifamelana, fahamarinana izay lalana mitondra ao amin'ny tena fihavanana na 4F. Nambaran'ny filoham-piangonana efatra ihany koa fa mitrotro ambavaka ny fitondrana mahefa ny FFKM mba hiainantsika amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra sy ny fahamadinana rehetra. Manamafy hatrany ny FFKM fa ny fihavanan'ny olona amin'Andriamanitra ihany no mitondra fihavanana marina eo amin'ny olona samy olona. Ny asan'ny fanahy masina izay tsarovantsika izao ampiaiky ny tsiraray ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ka hitarika amin'ny vahoaka malagasy hisokatra amin'ny fanahinayna mba handresentsika izao kolotsaina-pahafatesana sy herisetra ary tsy fahamarinana izay toa mahazo vahana izao. Nambaran'ny FFKM ihany koa fa miombona alahelo amin'ireo mpiray tanindrazana ny faritra samihafa eto amin'ny nosy ny FFKM noho ireo ainana fohy noho ny etraketraky ny ratsy fanahy izay manao tsinotsinona ny aina. Ny famonoana ny hafa dia mety miseho amin'ny endriny maro samihafa amin'ny alalan'ny lainga, fanodikidinana marina ka mahatonga ny olona ho faty ara-panahy. Ny fitiavan-karena miompampana ihany koa dia sady mamono ny tena ny mamono ny hafa. Mampikipoky sy mampirimbelona eo alohan'ny fanitran'ny sarim-babe-bahoaka araka ny fanambarana trany. Manoso ny fanambarana ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy Monseigneur Ranarivelo Samuel John, filohan'ny EEM, Lalahaja Rasendra Hasina, filohan'ny FJKM, Odon Marie Arsène Razanak'olona, filohan'ny ECAR ary Dr Coutondor Modeste, filohan'ny FLM.